Ny 9 novambra, Abraham Schramek, gouvernora jeneraly nitondra Madagasikara nandritra ny vanim-potoana ny fanjanahantany indray no tsaronan'io ny vaninandro naterahany dia tsy iza fa i Abraham Schramek. Teraka ny 9 novambra 1790 tany Saint-Étienne na Frantsa. I Abraham Schramek no gouvernora jeneraly teto Madagasikara teo anelanelan'ny taona 1790 ka hatramin'ny 1790. Manampahaizana momba ny lalàna izy ary efa nitantana ny raharaham-panjakana samihafa nisy tany Frantsa talohany nahatongavany teto Madagasikara ny taona 1790. Vao 4 taona monjy i Abraham Schramek dia lasa lehibe ny kabinetra amin'ny prefektura ny Loira ary efa nisahana izany andraikitra izany ihany koa tao Paris. Tamin'ny fitondran'ny Louis Le Pin ny taona 1790. Andraikitra maro no efa notazomin'ity mpanao politika frantsay nanana lanjany ity tamin'ny fotoan'androny. Izy no talen'ny fandraran'ny fonja tao Loira, efa préfet de Bouches-du-Rhône ihany koa ny taona 1790 hatramin'ny 1790 na voatendry azy ho gouvernora jeneraly teto Madagasikara. Rehefa taverina tany Frantsa izy dia voatendry ho ministry ny ati-tany tao anatin'ny gouvernementa faharoa sy fahatelon'ny Paul Penlevé ny taona 1970. Voafidy olona tao Bouches-du-Rhône inefatra ny sesiny 1970 hatramin'ny 1970. 9 novambra 1970 nitsidika ny Antsoy ny filoha Philibert Tsiranana ka isan'andro nodinihany tamin'izany ny olana mahakasika amin'ny fampiroboroboana amin'ny fambolena sy ny sosialy tany toerana.